Faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary faly tafahoana indray amin'ny alalan'izao video izao. Raha voasambany ianao no manaraka izao programa izao dia miarabanao manokana. De tain'i Jesosy itsika tsirairay izay manaraka hatram'izay izao fandaharana izao. Andehantsika hivavaka alohan'ny handraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Sotranao ry Andriamanitra rainay, ry Andriamanitra masina tsara indrindra zanan-danitra, Andriamanitra izay mitoetra ao anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao. Sotrany amin'izao fotoana izay ahafahanay mandray ny fampaherezana avy amin'ny teninao. Mino fa ny fanahinao no hiasa ao anatinay ka hitondra fandraisan-dahatra sy fahatakarana ny amin'ny sitraponao. Ny teninao no hanitsy izay diso, ny teninao no hampianatra sy hananatra ary hanoro-hevitra ny amin'ny sitraponao. Sotranao Jesosy. Amen. Andehantsika hamaky tenin'Andriamanitra anankiray ao anatin'ny bokin'ny Genesisy. Genesisy toko 2 ka ny 7:20. Genesisy toko 2 ka ny 7:20. Zao no voasoratra. Ary Jehova Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Matetika itsika rehefa mamaky izay tenin'izay dia ao anatin'ny fanambadiana indraindray na matetika. Fa inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra tiako ho resahana dia ny izao dia izao. Andriamanitra dia fanahy. Miaina ao anatin'ny tontolo ara-panahy. Ny manodidina azy rehetra dia ara-panahy. Dia rehefa miresaka izy dia zava-panahy no resahany. Ary izay no tiako hiangaviana antsika tsirairay hoe rehefa miaino tenin'Andriamanitra dia ilaina ny mandray ny tenin'Andriamanitra satria ara-panahy dia mila mandray dia mila mitoetra amin'ny sehatra ara-panahy mba hahafahana mahatakatra na mahazo izay tia ny tenin'Andriamanitra ho lazaina. Raha vao mitoetra ao anatin'ny nofo dia reto maso ara-nofo reto sy ny saina no handraisana na hojerena ny zavatra rehetra. Fa itsika dia zanak'Andriamanitra. Andriamanitra izay fanahy, averiko indray. Noho izany mbola mitafy nofo itsika fa zanaka ara-panahy. Misy karazana zava-mananaina be dia be. Misy manana nofo, ohatra ny alika, akoho, omby, osy sy tsy fantatro. Fa ireo tsy mivavaka satria nahoana? Satria tsy manam-panahy. Ary Andriamanitra tsy miteny amin'ireny. Afaka miteny izy manome baiko dia manatanteraka. Ary Andriamanitra rehefa miteny amin'ireny amin'ny zava-mananaina rehetra dia mankatoa.
fa itsika olombelona dia tena tantara zay tantara hafa zay fa ny tiako hambara de zao rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra itsika, rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra itsika, mila miakatra amin'ny sehatra ambony, zany hoe mila miditra amin'ny sehatra ara-panahy mba ahafatsika hatakatra ny zavatra tian'Andriamanitra milazaina, fa tsy mijery ato amin'ny orona izay ao akaiky. Raha mijery izay voasoratra akaiky itsika de mahita io tantarany ny Adama sy Eva, olombelona nofo aman-drà, hoe Andriamanitra nahitany olombelona de hitany hoe tena nahitany Adama irery de oatra malahelo, de hoe Andriamanitra hoe aleo anaovako vady-sahaza ho azy. Tiako rehefa miresaka momba an'io teny io itsika, tena hamelan'Andriamanitra hanokatra ny masom-panahintsika. Ny zavatra hita maso na ny zavatra ara-nofo, marina hoe irery Adama, irery raha lehilahy, de somary tsy nahazo aina loatra, de hoe izy Andriamanitra hoe anaovako vady zahaza ho azy izy. De fa mialohan'izany de Adama dia nijery ny zava-manan'aina rehetra fa tsy nahita vady, tsy nahita namana, satria nahoana? Satria tsy mitovy natiora taminy, tsy afaka nanambady voay na menarana na vitsika na rajako sy ny sisa, tsy afaka, satria nahoana? Tsy mitovy natiora aminy. Fa rehefa nalain'Andriamanitra i Eva tao amin'ny taolam-tehezan'ny Adama, de teo vo Adama ny teny hoe ty no taolana avy amin'ny taolako ary ny nofo avy amin'ny nofoko, de izy no atao hoe vady na mpanampy sahaza, mpanampy tandrifiny. Zay no lazainy tenin'Andriamanitra. Fa tiako hoe hiakatra, averiko foana, hiakatra amin'ny sehatra ara-panahy, fa hoe mba ahafahantsika mahatakatra hoe inona tena tanjon'Andriamanitra amin'izay. Satria ny zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina sy atao tsy Adama loatra, fa ny fiainana mandrakizay no tena atao am-pon'Andriamanitra. Ny fiangonana no tao am-pon'Andriamanitra tamin'io fotoana io. Matetika itsika mahita hoe ny famonjena, mahita an' Jesosy tam'le rehefa avy nanota, rehefa avy tsy nankatoy Adama, ka hoe izy Andriamanitra hoe nateraky ny vehivavy no hanitsaka ny lohan'ny menarana, manomboka amin'io no matetika itsika miresaka momba ny fiangonana. Fa ny tena marina amin'io fotoana izay nahitan'Andriamanitra na nolazain'Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy, de Jesosy no tiany ambara. Ary hijery tenin'Andriamanitra mahakasika an'izay rehetra zay. Tsy tsara raha irery raha lehilahy. Satria nahoana? Satria Jesosy no tao am-pon'Andriamanitra. Ny fiangonana no tao am-pon'Andriamanitra, satria Andriamanitra efa nafantatra mialoha ny zavatra rehetra hiseho sy hitranga, hoe hisy lanitra sy tany vaovao, hisy fampakaram-bady. Zany hoe raha miresaka fampakaram-bady, misy lehilahy anankiray izay hampiakatra vehivavy anankiray ho vady. Iza io lehilahy io? Io lehilahy io dia Jesosy. Ny Baiboly milaza fa izy no naharina ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra misy, ny zavatra rehetra ary, izy nanao an'izany
ary natao ho azy fa tsy tiany le hoe izy no manjaka irery fa teha hizara zay fanjakana izany amin'olombelona izay noforoniny, zany hoe izy azy sy anao. Misy vehivavy izay eo ampiakariny dia ny fiangonana, ka ny fiangonana izay eo ampiakarina no hiarahan-jaka amin'ny Kristy. Jesosy io iaho no tiany io tenin'Andriamanitra io lazaina. Tsy tian'Andriamanitra hoe na tsy tiany hoe mahita ny zanany lahatokana Jesosy hanjaka irery, satria tsapany hoe tena zay no tao anatin'ny fony Jesosy, te hizara zay fanjakana zany. Andriamanitra rehefa namorona n'olombelona tsy noforoniny mba ho faty, fa noforoniny mba hitoetra eo anilany mandrakizay. Zay nahatonga azy nametraka azy tao amin'ny saedena, toerana fihaonan'Andriamanitra amin'olombelona, ary nasainy nihinana ny hazonaina, satria hitanareo hoe ny fandrarana dia ny hoe tsy tokony mihinana ny hazon'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy, satria ny andro izay hihinanana zany dia ho faty. Nefa vao nihinana an'izany n'olombelona, inona nataon'Andriamanitra? Nasorony ny hazonaina, fandrao lasa mitovy aminy, izany hoe fandrao lasa hoe manana fiainana mandrakizay ka tsy mety maty. Noho izany tsy tokony mihinana ny hazon'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa tokony mihinana ny hazonaina mba ho velona. Ary io hazonaina io hitantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa ao amin'ny paradisan'Andriamanitra, ka izay voavonjy izay miditra amin'io toerana io dia hitoetra ao anatrehan'Andriamanitra mandrakizay, hihinana, zay no lazainy bokin'ny Apokalipsy, hihinana ny hazonaina. Zay no lazainy tenin'Andriamanitra. Fa Adama rehefa nitady vady dia tsy nahita vady izay mitovy aminy. Zay nahatonga an'Andriamanitra nanamboatra, nanao ny Eva na nanala ny Eva tao amin'ny toalatehezany mba hitovy endrika aminy, satria tsy afaka manambady trondro na vorona satria tsy mitovy endrika aminy. Ny fiangonana no ampiakarin'i Jesosy, fa io fiangonana io tsy maintsy mitovy endrika aminy. Hoazavay koa rehefa avy eo, fa inona no mahatonga anahy miteny hoe ny fiangonana no tao am-pon'Andriamanitra? Ny fiangonana no tian'Andriamanitra ho lazaina hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy, satria tao ny Baiboly milaza amintsika fa tao am-pon'Andriamanitra ny fiangonana hatramin'ny fahagola. Andetsika hijery tenin'Andriamanitra vitsivitsy, voalohany eo amin'ny Efesianina. Efesianina toko 13. Efesianina toko 13. Ka hovakitsika manomboka amin'ny 15. Zao no voasoratra: eny, izaho izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin'ny jentilisa ny haran'ny Kristy tsy hitalany, ary ny hampahazava ny olona rehetra mba hahalalany izay fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao
tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra. Kolosianina toko voalohany. Kolosianina toko voalohany ka ny 9:7-20. Dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olona masina, izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantariny ny haren'ny voninahitra ity zava-niafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo, izay fanantenana ny voninahitra. Zava-miafina izay nafen'Andriamanitra tao aminy hatramin'ny andro fahagola dia Kristy. Fa inona nahatongavan'i Kristy teto ambony tany? Maninona tsy nijanona tany an-danitra? Satria tonga hitady sy hamonjy ny very. Tonga mba hanangana ny fiangonana izay rehetra, zany hoe izay rehetra meno azy sy mandray azy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainany. Izay rehetra manaiky manaraka azy, mankatoa azy. Dia ireo no nahatongavan'i Jesosy teto ambony tany, itsika izay rehetra mino. Itsika no atao hoe fiangonana fa tsy anarana. Drafitr'Andriamanitra ho izy ny ten'Andriamanitra, izay tao am-pon'Andriamanitra hatramin'ny fahagola. Mbola tsy voaforona ny tany sy ny lanitra, mbola tsy nisy, tsy ary ny lanitra sy ny tany, dia efa tao am-pon'Andriamanitra zay. Programan'Andriamanitra zay. Raha tsy nanana fikasana ny amin'ny fiangonana, zany hoe tsika sy anao Andriamanitra, dia tsy tonga teto ambony tany Kristy. Fa zay indrindra nahatongavany eto ambony tany. Dia tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Tonga izy dia mitady hoe iza no mitovy endrika aminy. Iza no manaiky azy. Fa izy rehetra mandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Eva no vadiny Adama. Ny fiangonana no ankehitriny fofombadin'i Kristy. Ny fiangonana no ampiakarin'i Kristy. Fa io fiangonana io tsy maintsy mitovy endrika aminy. Ny fiangonana tsy anarana. Jesosy tonga teto ambony tany, izy Andriamanitra dia fanahy, dia tonga nofo izy. Avy eo maty teo ambony, nanao ny asany teto ambony tany nandritra ny 3 taona sy tapany. Avy eo maty teo ambony hazo fijaliana, dia niakatra nan-danitra, dia miverina mafana azy. Noho izany ny fofombadiny tsy maintsy mitovy endrika aminy, tsy maintsy fiangonana ara-panahy. Fa tsy ireny karazana anarana izay apetakitsika tsisy eroa, iny ilain'ny fanjakana zay. Dia mankatoa ny fanjakana mahefa eto an-tany amin'ny firenena misy atsika tsirairay. Fa ny tena fiangonana eo amason'Andriamanitra dia zava-panahy, fiangonana ara-panahy. Fa tsy anarana, tsy toerana, tsy trano. Zay mahatonga ny Paoly apôstôly milaza amin'ny Korintiana voalohany, toko 2:10, hoe Korintiana voalohany toko 2:10 ka ny 1:. Aoka hanahaka ahy ianareo dia hatahaka ny anahafako an'i Kristy. Hitanareo, i Eva nanahaka ny Adama, mitovy endrika amin'ny Adama. Dia Paoly
miezaka hoe nanahaka ny Kristy, hitovy endrika amin'ny Kristy, de mampiresaka atsika sy anao ihany koa izay mino an Jesosy, izay nandray an Jesosy ho tomposy mpamonjy amin'ny fiainana, izay zanak'Andriamanitra, mba hanahaka ny Kristy. Zany hoe hitanao reo amin'ny fampakaram-bady misy fotoana ny fanomanana. De Kristy manomana izay ho apakarina, manomana ny fofom-badiny. Tsy hoe fa nandray an Jesosy de efa vita zay, fa tsy maintsy io fiangonana io mitovy endrika aminy. Tsy maintsy izasy anao manahaka ny Kristy, mitovy endrika aminy, manana toepo sy toepana araka an'Andriamanitra. Manana toepo sy toepana araka an'Andriamanitra. Tsy mitohy hoe mitondra anarana hoe kristianina, tsy hoe manana andraikitra ao anivon'ny fiangonana, tsy hoe mitondra fiangonana aza, fa move manana ilay toepon'Andriamanitra. Manahoana ny toepoko sy ny toepananao? Move izay mahita ahy sy mahita anao, ny fitondrantenako sy ny fitondrantenanao maneho an'i Kristy ve? Satria izay mitovy endrika aminy no ampiakarina. Adama tsy nampiakatra kankana, tsy nampiakatra voalavo satria nahoana? Tsy mitovy endrika aminy. Ahoana zany fahasoavana lehibe zany? Hoe ny zavatra rehetra ary dia natao ho an Jesosy. Fa sitraky ny tompo, sitraky ny Jesosy ny mizara zany fahefana zany amintsika, zany fanjakana izany amintsika. Fahasoavana izay. Tsisy mendrika amin'izany iza sy anao. Fa noho ny fahasoavany. Izay ny plan'Andriamanitra hatramin'ny fahagola. Kristy sy ny fiangonana. Tsy tsara raha irery. Noho ny famoram-pony, noho ny sitrapony. Ho izy hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Tsy tsara raha irery Kristy. Fanaovako vady sahaza ho azy dia ny fiangonana. Daotsika maketeny farany. Ho hitantsika hoe inona tena drafitr'Andriamanitra hatramin'izay, hatramin'ny fahagola. Ny resaka hoe Kristy. Dia ny resaka ihany koa momba ny fiangonana. Fa andehantsika hijery ny tenin'Andriamanitra izay manamarina izay. Efesiana toko voalohany dia ovakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Somary lavalava le izy, tsara hoe raha afaka mamaky hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo na izy manontolo. Zao ny voasoratra. Paul apôstôly ny Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra mamangy ny olona masina any Efesosy izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ane Andriamanitra rain' Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra anan-danitra. Araka ny fidianany antsika tao aminy. Fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana itsika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahany fony. Ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malalany. Ao amin'ny malala.
azo toizina hatramin'ny andiny faefatra amby folo na izy ray mantoro. Hitanareo ny zavatra voalaza ato manomboka amin'ny andiny fahatelo hoe itsika nandray fitahina. Andriamanitra nanomana fitahina ary ny fitahiam-panahy rehetra an'Andanitra. N'olona sahirana variana miazakazaka mitady fitahina eto an-tany. Fa Andriamanitra nefa efa nanomana fitahina, ny fitahiam-panahy rehetra, tsy ampahany, tsy sasany, tsy betsaka fa ny rehetra, ny fitahiam-panahy rehetra an'Andanitra. Inona ny tena fitahina lehibe? Ny fitahina eto an-tany ve zavatra mora aloha, mety ho tratran'ny mpangalatra sy ny mpandroba sy ny sisa, sa ny fitahiam-panahy rehetra an'Andanitra? Moa ve rehefa mahazo ny fitahina rehetra an'Andanitra, tsy azontsika ihany koa ny fitahina rehetra eto an-tany? Moa ve tsy avy an'Andanitra ny zavatra rehetra misy eto ambony tany? Inona tena manana lanja indrindra? Ny fitahina izay vetivety kely ihany ve sa ny fitahina izay maharitra mandrakizay? De inona no katsahantsika noho izany? Izay mora aloha ve? Izay mety loha ve? Sa izay maharitra mandrakizay? Zay ny zavatra voalohany, teboka voalohany tiako resahana. Andriamanitra efa nanomana fitahiam-panahy rehetra an'Andanitra. Satria nahoana? Satria ny drafitr'Andriamanitra dia ny ahafahantsika hiara-hanjaka amin'ny Kristy. Zay le teniko hoe mila miakatra bebe kokoa itsika, miakatra amin'ny tontolo ara-panahy mba hahafahantsika hahatakatra, ahazo ny zava-panahy. Andiny faefatra, araka ny fidianany antsika tao amin'ny fony mbola tsy ary ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany itsika. Mbola tsy ary ny fanorenana, mbola tsisy le fondation ny izao tany izao tontolo izao, mbola tsy nisy ny fondation aza. De efa tao am-pon'Andriamanitra aza sy anao. Efa tao am-pon'Andriamanitra ny fiangonana, iza sy anao, mba ho masina. Hitanareo, satria ny fiangonana masina fa tsy anarana. Mba ho masina, tsy misy tsiny eo anatrehany itsika. Itsika nefa maloto, voaloton'ny fahotana. Voaloton'ny fahotana. Fa zay indrindra anisan'ny nahatongavan'i Jesosy teto ambony tany. Hanamasina atsika, hanadio atsika, mba ho afaka amin'ny fahalotona rehetra, mba ho masina eo anatrehany. Mahafinaritra zay a. Satria izay nohamasinina, izay efa nohamarinina, de ireo no zanak'Andriamanitra. Zao no lazay ny tenin'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko 9 manomboka amin'ny andiny 9. Moa tsy fantatrareo va fa n'olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahina ianareo, fa ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpakavadin'olona sy ny sodomita, sy ny mpangalatra, sy ny mpierina, sy ny mpimamo, sy ny mpanaratsy, ary ny mpanao ankery, dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika. Hitanareo,
Itsika dia mitovy amin'ireny biby rehetra reny, zava-mananaina rehetra reny, izay tsy mety hita amin'ny Adama ho ampiakarina ho vady. Mpijangajanga, mpimamo, mpangalatra, mpisoloky, tsy fantatro na inona na inona, zay itsika rehetra, tsika mianakavy, mpanota. Saingy, hoy izy ny tenin'Andriamanitra, efa mba toy izany itsika. Ary andiny 112 milaza hoe saingy, zany hoe misy zavatra miova, efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika. Zany hoe efa niova ny natiora, tsy mitovy amin'ireny zava-mananaina reny, fa satria masina Jesosy dia nohamasinina itsika, satria marina Jesosy dia nohamarinina itsika. Ary izay ny asan'ny fiangonana, ny asan'ny fiangonana mba hahafahantsika hitazona izay fahamarinana izay, hitazona izay fahadiovana izay, hitazona zay fahamasinana sy fahamarinana izany. Amin'izay rehefa tonga Kristy dia haka izay mitovy aminy. Satria nahoana? Tsy tsara raha manjaka irery raha lehilahy i Kristy. Zay sitrapon'Andriamanitra, zay ny fahasoavany, noho ny fahasoavany, noho ny famindrampony. Tsy mendrika itsika, fa zay ny tiany. Tainy Jesosy itsika tsirairay. Misaotra anao Tompony amin'ny teninao izay tena mampahery anay, mampijoro anay, mahatonga anay tena hiomana mandrakariva ny amin'ny fiavianao, mba tsy ho variana amin'ny rendrarendra sy amin'izao tontolo izao. Misaotra ny amin'ny teninao izay mampahiratra ny masom-panahinay, mba hahafahanay hanana ny fijerinao ny amin'ny teninao sy ny sitraponao. Ho anao irery ihany ny voninahitra. Amen. Raha maniry hifandray aminay ianareo dia ambany ao ny numéro de téléphone sy ny page Facebook izay ahafahanao hifandray aminay. Dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fahazotoanao, dia tainy Jesosy dia tiako ianareo, dia ho amin'ny manaraka indray. Tainy Jesosy